Lay dia be ho an'ny fandriam-pahalemana izay notanterahany vehivavy ary notarehiny vehivavy parlementaire kosa no entina amintsika ao anatin'ity fanadidina manaraka ity. Teto anoloana an-kianja mitafy Mahamasina no niainga ny filaharana nataon'ny vehivavy. Avy eo dia niodidina ny Fariana Nosy rehefa avy namakivaky tamin'ny sisin'ny Square Point Carré. Fitakiana ny hanatanterahana fifidianana ny fototry ny diabe izay nataon'ny vehivavy, nitarihan'ny vehivavy parlementaire, nitondra ny akanjo fotsy mariky ny fandriam-pahalemana androany. Amin'izao fotoana izao zany noho ny tsy fisian'ireo olom-bofidy misy eto Madagasikara zany satria presque efa lany daholo zany zao ny mandany ireo olom-bofidy teto Madagasikara zany ka tsy tsara intsony ohatra tsy hisy ny fifidianana ka mangataka zany izay ny risina amin'ny fifidianana ary fifidianana mangarahara sy milamina tsara zany izay ny tadiavin'ny malagasy. Efa foana ny hoe fa fifidianana madio mangarahara izay ny andraisana anjaratra sady amin'ny solidarité parlementaire ihany koa nisy eto zany. Ankoatra ny vehivavy parlementaire dia nandray anjara tamin'ny hetsika ihany koa ny vehivavy sokajy-taona samihafa toy ireto renim-pianakaviana roa ireto izay nilaza fa nifahatsapana ny fahasarotana ny fisian'ny krizy lavareny nanosika azy ireo hanatevin-daharana ny filaharana. Andray anjara amin'ny firaisan-kina vehivavy zany amin'izao zava-pisaka amin'ny izao. Ahoana ny fijerinao an'ilay zava-misy ama hoe vehivavy renim-pianakaviana anao? Renim-pianakaviana aloha izao dia tena mitondra ny mafy indrindra amin'izao zavatra mikorontana izao, zavatra tsy milamina izao izay mampatonga anay zany mba mandray anjara. Arana zany dia mila mandray andraikitra ny vehivavy. Nizotra tao anatin'ny filaminana ny diabe ho an'ny fandriam-pahalemana nataon'ny vehivavy androany. Tsy nisy ny sakana na fampiasan-keri nataon'ny mpitandro filaminana nandritra filaharana izay naharitra teo amin'ny manodidina ny 5:20 minitra.